Faly miara-bahanao indray ry hava-malala tafahoana soa isika amin'izao fotoana manoka ny fisotroanam-bavaka izao. Misy namantsika izay mangatabavaka manokana noho ny amin'ny fikasana no tokantrano. Kanefa misy ihany koa nefa ny olana izay hatrehany satria sahirana eo amin'ny fitadiavana ny asa. Hivavaka ho azy isika kanefa tiana ny mampita amintsika izao teny izao, tsy ho azy irery fa ho antsika rehetra. Izao fanambaran'Andriamanitra izao manao hoe hitasy omba ny lalanao ary hanambina anao mandrakariva. Izay no teny ampitaina amintsika sy ampitaina izany namana izany andeha hivavaka ho azy isika ary ho antsika rehetra ihany koa. Ray Masino misaotra satria nomenao tombontsoa izahay. Mbola afaka hanomina tonom-bavaka indray amin'izao fotoana izao. Manana olana ny mpanomponao izay manam-pikasana ny hanovo-tokantrano. Ianao no hitsinjo azy manokana amin'izany fikasana hanovo-tokantrano izany. Hialohavanao ny zavatra rehetra izay atao. Ka ny olana izay manelingelina azy ankehitriny noho ny amin'ny asa, dia ianao no handamina izany. Tsisy zavatra tsy hainao Andriamanitra. Hainao no mamony varavarana rehetra, ka ovao ny varavaran'ny toeram-piasana mba hanana ny asa fivelomana na asa ahafahany mikolokolo ny ankonany. Momba azy, manampia azy, tsy ho azy irery fa izay rehetra manana ny olana ny amin'izany asa izany, dia ianao no hanampy azy ireo. Hanome azy ireo vahaolana ahafahany manana fiainana mirindra sy milamina. Ny amin'ny fikasana hanovo-tokantrano Andriamanitra, anao ny fandaminana izany ko alamino araka tokony izy. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.